Mahasoivo vaovao miisa telo no nanolotra antsika mitovy ny taratasy manendry azy ireo ho mahasoivo eto Madagasikara tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny misolo toerana ny jeneraly Rakotonirina Richard androany 7 oktobra 2024 teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Anosy. Ny mahasoivo vaovao avy amin'ny Kanada no nanolotra izany voalohany narahany mahasoivo avy amin'ny Tanzania sy avy amin'ny Nigeria. Marihana fa ity ambasadora avy amin'ny Kanada ity, Andriamatoa Christopher Couture, dia niasa nandritra ny 20 taona mahery tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny kanadiana ary efa nisahana fiara-miasa iraisam-pirenena efa 10 taonany ka nisan'izany tao amin'ny vondrona Eoropeana sy ny Afrika Atsimo izay vao tsy ela akory izay. Taorian'izay dia nandray an'Andriamatoa Yama Mohamed Moussa, mahasoivon'ny Nigeria izay mipetraka tany Maputo ny tenany. Izy dia mpisolo vava matianina ary efa 30 taona no nanaovana izany asa izany. Manantraika efa betsaka ihany koa izy amin'ny fitarihana orinasa tsy miankina sy ireo fikambanana tsy miankina maro ao Nigeria. Namarana izany ny ambasador'ny Tanzania, Andriamatoa Faustine Martin Kasike, izay nipetraka tany Maputo talohan'izao nanendrena azy izao dia efa talen'ny kolejin'ny fiarovana nasionaly izy ary efa komity jeneralin'ny sampandrarahany fonjan'ny Tanzania. Niopana tamin'ny fampivoarana ny fiara-miasa amin'ireo firenena tsirairay avy ireo ny dinika ny fanaovan'izy ireo, indrindra eo amin'ny tombotsoa iraisana izay mikendry ny hampandroso ny firenena rontonto sy ny faritra misy azy avy. Marihana fa fomba fanao ara-diplomatika mialohan'ny fanolorana ny taratasy manendry azy ireo na ny lettre de créance ho an'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika izao fanolorana ny dika mitovy ny taratasy manendry azy ireo ho mahasoivo eto Madagasikara eny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny izao.